Toklasitoko vavy manatra ny araba amin'ny takarivan'ny 7 marsa 7 ity akafaliana no irahana aminao ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany aty am-piandohana aloha izany dia apetraka ny fialantsiny ny fahatarany fanombohan'ny fampahalalam-baovao tafiditra ao anatin'ny kenikena sy ny fanomanana ny fampahalalam-baovao avokoa izany rehetra izany raha malala ihany koa ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny fandalovan'ny rivodoza ny fankalazana ny andron'ny 7 marsa ho an'ny vehivavy izay somary ny sembanandrahona amin'ny akapobeany manerana ny nosy mihitsy izay ity rivodoza ity ihany koa dia mbola mahaberesaka ny maro amin'ity androany ity toy amin'ny rampitso ny orana ny makasika izay rivodoza izay no etsika misantatra ny fampahalalam-baovao mianatsy milala n'ilay rivodoza enao tokony tamin'ny 7 ariva teo dia tany amin'ny distrikany Fenoarivo commune Martapina no nisy ny foiben'izany rivodoza izany raha nitatitra azo avy eo anivon'ny Sampandrara mpamatatra ny mety toetrandro mahatratra hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora moa ny afainganam-pandehan'ity rivodoza enao ity raha toka 20 kilometatra isan'ora kosa ny rivotra hoentiny tafakatra hatrany amin'ny 12 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra hoentiny ity rivodoza ity raha ny vaovao azo hatrany dia tsy hiditra eto Antananarivo renivohitra aloha izany ity rivodoza ity miazo ny tapany andrefan'ny nosy izany hoe mipaka ny arivony mamy sy Fenoarivo any ny foiben'ny rivodoza avy eo kosa dia ano ny lalany any amin'iny tanànany Betafina Tsirabe iny ao amin'ny faritra Vakinakaratra no ahitantsika izay rivodoza enao izay noho izany ary voasikajo faritra mena ny faritra Atsinanana Antananarivo renivohitra aloatra mangoro amorony mani matsiatra ambony ary vatovavy fitovinandry miatra kosa ny filazana loza manambana ho an'ny tanàna ny Orombe ao ihany koa ny faritra Iosy Androy distrikany Benenitra Betoky Atsimo ary ny ao ampany Fambara miloko manga kosa ny ao amin'ny tanàna ny Diana Sofia Sava Analanjorofo Betsiboka Andilamena Aparafaravola ary Ambatondrazaka foana ny filazana loza ho an'ny tanàna miandro vazo Ambatomainty Mora Fenibe ny vaovao avy eo anivon'ny Sampandrara mpamantatra ny mety toetrandro hatrany moa izany nafatarana fa dia hivinavinaina hivoaka an-dranomasina any amin'ny 10 volana marsa no any ity rivodoza enao izay mamela takaitra tokoa raha ny atreto ny jerena satria dia maro ny traboina maro ny tsy manan-kialofana akoatran'izay nisy ihany koa ny ainana fo entina amintsika ato anatin'ity fampahalalam-baovao ity avokoa izay fa tsy mitazapotsiny manoloana ireny vona tahaka izao loza voajanahary zao ny fitondram-panjakana indrindra ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga izay nisy oran'ny kija tamin'ity androandroany ity toy amin'ny rampitso izay raha ny vaovao azo nijery fotony ireo toerana nandraisana ireo tsy manan-kialofana ny mpitondra fanjakana izay nitarihy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta anarahany ministry ny mponina Ramatoantina Rialy ihany koa izay fotoana izay ho arahantsika ty sary ty olona misy 7 hatreto no voalaza fa namony aintsy noho ny rivodoza enao mahatratra 4 mahery kosa ireo traboina manerana ny Madagasikara raha nambara ny premier ministre Mafaly Solondrasana Olivier io arivo io anisany nitondra takaitra indrindra ny faritra avaratry nosiny izay nidirana ity rivodoza ity raha ho an'Antananarivo manokana kosa dia nahatratra 700 ireo traboina hatrany mahery ny 30 isa no doborano ary trano roa kosa no nirodana teny amin'ny distrikana Tsimondrano eto Antananarivo amin'ny faritany Antananarivo mihitsy fa tsy ny faritra Analamanga rery ihany dia faniteny izay ny zavatra tokony atao voalohany izany sy tokony hisotrony ny olona mivezivezy eny amin'ny arabe eny izany mba hisoroana ohatra hoe amin'ny rivotra izany misy fanitso izany manidina dia mandratra na mamono mihitsy sahala amin'izay koa izany tokony efa hipetraka any amin'ny toeram-ponenany avy ny olona amin'izao fotoana izao raha ohatra ka araka ny nambarako teo amin'ny toerana iva no misy an'ireny olona reny dia efa misy ny fanentanana ataon'ny fitondram-panjakana eny anivon'ny distrika eny anivon'ny fokontany tsirairay avy mba hitaomana an'ireny olona reny hamonjy le site d'hébergement zany ary amin'ny alalany zavatra zay mbola mandeha foana ny fanentanana dia ho ito zany ny atao fa izay aloha ny fanentanana tena ilaina amin'izao fotoana zao mipetraka any amin'ny toeram-ponena tsirairay avy ary amin'ny toerana iva zany dia entanana le olona hanaraka ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana zany mba hanaraka ny toromarika ary mipetraka amin'ny site d'hébergement ohatran'izao zany mba hialana amin'ny loza maro isan-karazany nijery ireo toerana 10 andraisan'ireo traboina eto amin'ny faritra Analamanga moa io arivo io ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny ministre ny mponina Ontina Rialy nitondra fanampiana ho azy ireo olom-panjakana ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay tarihy ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina